Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 20 Jolay 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 1 Jolay 2024 amin'ny 9 ora maraina. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana ary atsimo atsinanan'ny nosy noho ny fisian'ny alin-drano avy atsimo andrefana. Noho izany dia ahery na ahery be ny ranomasina manomboka ny 1 Jolay 2024 hatramin'ny sabotsy 2 Jolay 2024 maraina. Noho izany dia hisy fahasarotany ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina. Fampitandremana amin'ny loko mavo eo anelanelany toliary sy taolaniaro mety hatratra 3 hatramin'ny 4.3 metatra ny haavon'ny ranomasina. Fampitandremana amin'ny loko maitso eo anelanelany morondava sy morombe ary manakara sy taolaniaro mety hatratra 2.7 metatra hatramin'ny 3.5 metatra ny haavon'ny ranomasina. Entanina hatrany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, Tanjombobaomby hatrany amin'ny Tanjonangotsy. Anorana ny tontolo andro ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora. Mety hatratra 540 km isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Anonja be na ahery ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2.7 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo atsinanana. Tanjonangotsy hatrany Manoro. Anorana miatoato ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra ary hisy alin-drano avy atsinanana. Manoro hatrany taolaniaro. Ho maina amin'ny ankapobeny ny tontolo andro fa hisy tarivo-drahona amin'ny farany fe-potoana any atsimo manakara. Ho avy avaratra atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora any avaratra Vangaindrano. Ho avy atsimo any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo. Taolaniaro hatrany amin'ny Tanjomvohimena. Ho lalovan'orana tandrifon-drahona ny farany fe-potoana. Ho avy atsimo andrefana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2.7 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo andrefana. Morontsiraka andrefana. Tanjomvohimena hatrany amin'ny Tanjonakapo. Hisy tandrifon-drahona vitsy ny alina ny tapany atsimo. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7 km isan'ora fa mety hatratra 5 hatramin'ny 10 km isan'ora ny alina sy ny farany fe-potoana. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1.5 hatramin'ny 2.2 metatra ahery any amin'ny farany fe-potoana noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjonakapo hatrany amin'ny Tanjomvilanandro. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora ary mety hatratra 15 km isan'ora indraindray ny alina. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8.5 hatramin'ny 1.2 metatra fa mety hatratra 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra amin'ny farany fe-potoana ary hisy alin-drano avy atsimo. Tanjomvilanandro hatrany Analalava. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa dia 8.3 hatramin'ny 1.2 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjombobaomby. Hisy tandrifon-drahona vitsy ny takariva sy ny alina. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaova ny Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia latsaky ny 1 metatra.